Isan'ny manintona ny mpandraharaha fahiny hanorina orinasa eto amintsika ny hatsaran'ny kalitaon'ny akora fototra eto amintsika. Isan'ireo resy lahatra amin'izany ny groupe Givaudan ary vonona ny hanangana usine eto amintsika ka ny jorofo no tena hiasana izy ireo. Manana vinavina ny hanangana usine eto Madagasikara tsy oatsy ny groupe Givaudan ka ny resaka jorofo no tena ifantohany eto Madagasikara. Omaly dia nisy ny feonan'ny solotenan'ity orinasa ity Andriamatoa Choise sy ny solotenan'ny groupe Henri Fraise, ny raisy ministry ny indostria sy ny fampiroboroana ny sehatra tsy miankina Andriamatoa Jules Etienne. Efa nisy araka izany ny fitsidiana ny toerana mety hananganana ny groupe Givaudan izay orinasa ny eto Madagasikara izay. Raha nambaran'ity solotenan'ity orinasa ity nandritra ny feonany tamin'ny ministra malagasy Omaly dia ny hatsaran'ny kalitaon'ny akora fototra eto Madagasikara toy ny jorofo sy ny lavanila no tena nandrisika azy ho avy handraraha eto Madagasikara. Ny ministry ny indostria dia nanome toko fa hiezaka hanamora amin'ny fomba ahafahany manangana ny orinasa ny eto Madagasikara. Noho ny hatsaran'ny kalitaon'ny akora fototra eto Madagasikara izay dia mieritreritra ny ampitombo avy roa enina fampiasam-bolana eto Madagasikara ny groupe Givaudan. Izy ity izay mieritreritra hiara-iasa ampandraraha eto toerana.